Faly miarabantsika tsiray avin-drehitra tsy tia larobe maraina fa 4 volana aogositra ity ary manao ny fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana izay omeny eto. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavaka isika. Rainay tsara indrindra izay ny andanitro, rainay amin'ny alan'i Jesosy Kristy ianao. Saotra anao izahay fa mbola nomenao tombontsoa lehibe indray dia ny andraisanay ny teninao, andraisanay ny fahamarinana avy aminao. Saotra anao ihany koa izay mijoro mpitarika ny fiangonanao amin'izao andro farana izao. Saotra anao ihany koa izay manome ny fanahinao masina trano mba hampahery anay, indrindra amin'ny lala tsy sarotra izay diavinay. Tompo, aoka ianao atranonao andrian-kinanay ary aoka ny hainao ampitraka ny tsirairay avy aminay. Indray ny teninao izahay dia aoka tompo ianao hiteny manoloana anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ny fahotany izao tontolo izao. Alaina amin'ny Isaia 3:5 manao hoe nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroina noho ny elontsika. Ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana no namelezana azy ary ny diakapoka taminy no nasitranana antsika. Amen. Voafetra ihany ny fijeriny sasany momba ny sorom-panavotana nataon'i Jesosy. Mihevitra izy ireo fahampahankely ihany amin'ny famaizan'Andriamanitra amin'ny aretan'i Kristy. Inono fa na dia mahatsapa ny fahatezeran'Andriamanitra ary ilay zanany malala dia nahita porofiny fankasitrahany rainy azy tao anatin'ny fijaliany rehetra. Ka ny varavara-pasina teo anatrehany azy dia nazava sy namirapiratra ny fanantenana ary teo amin'ny mandrakariva ny porofony vonany ho avy. Fahadiso-kevitra lehibe anefa izany. Nampahory indrindra ny Kristy mantsy dia ny fahatsapany, indrindra ny tsy fankasitrahany rainy. Kely ihany ny mety fahatakaran'ny olona ny ahalehiben'ny fahoritsaina nateraka izany ho azy. Ny olona maro nandaozan'ny tompony lanitra ny nietreny hatramin'ny fahafatesana dia tsy mampihetsi-po loatra noho ny tsy fahafatesany ireo izay martioran'i Jesosy. Maro mantsy no maty rehefa avy nampijalijalena ary ny sasany tamin'ireny nombona teo amin'ny hazo fijaliana ihany koa. Inona ary no mampiavaka ny fahafatesan'i Jesosy amin'ireny olona ireny? Raha fanaintainana ara-batana ihany no nampijaly an'i Kristy dia tsy ho nanaintaina mihoatra noho ny an'ireo martiora sasany ny fahafatesany. Saingy ampahany bitika amin'ny fijaliana nanjo ny zanaka malalan'Andriamanitra ny fanaintainana ara-batana. Nivesatra ny fahotany izao tontolo izao izy ary nihatra tamin'ny ainy ny fahatezeran-drainy teo am-piaretana ny saziny fandikandalana. Ireo no nandratra ny fanahiny, tsapan'ilay lehilahy ny Kalvaria izay tsy manantsiny tamin'ny fomba mazava sy tamin'ny fahafenony ny fisarahana teo amin'Andriamanitra sy ny olona, vokatry ny fahotana. Nampahory azy ny herin'ny maizina, tsy nahita na tara-pazavana tokana azy izy manazava ny ho avy. Ora manjombona mahatsiraviny izany, niafina taminy tavany rainy, nanery azy manodidina ny tafiky ny anjely ratsy ary namesatra azy ny fahotan'izao tontolo izao tao anatin'izany rehetra izany. Izy ilay lohabava manao hoe Andriamanitra, Andriamanitra, nahoana ny tena fohay ianao? Tsy misy vidiny ny ezaka hafa rehetra manoloana an'ity fahafoizan-tena azahoan'ny olombelona fiainana mandrakizay ity. Ninona mety ho fahaiza mandahatra sy fisainan'ny olombelona dia tsy ho takany mihitsy izany fitiavana sy ny vesatra ny fahotana izay nentin'i Kristy izany. Nefa kosa aoka isika ngataka ny fanahy masina mba ahafahany miasa ao anatintsika mandrakariva ka tsy hanadinoantsika mihitsy fa zava-dehibe, tena zava-dehibe niankina tamanaina ny famonjena ho azy eo anao. Amen. Ry Tompo-Andriamanitra eo misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Saoranay manokana ihany koa ny famonjenao, ny sorona nataonao teo Kalvaria. Matetika izay no ny rotoroton'izao fiainana izao dia manadino fa izahay tokoa nefa voavidin'ny ranao ary tsy moramora na ny sorona ny ainanao teo Kalvaria. Atao voatsapanay isan'andro izany
ahafahanay mahatsapa ny fanoloran-tena sy ny andraikitra izay efa nomenao anay. Anao an'izany ampitiavana satria ianao tokoa efa tianay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Sei piaro